Trinity Church, Zabrovia Village, Tfay Region, Risia. Mangasika be io faritra io rehefa ririnina. Tsy misy fitaovana fanafanana mihitsy anefa ao amin'ny trano fiangonana. Tsy nanao fatana na dia iray aza ny mpanao trano. Amin'ny ririnina ny olona ao amin'ity tempoly ity dia ho faty noho ny atsika. Ao amin'ny ortodoksa dia misy fomba fiangonana lavabe. Tsy maintsy nampifanaraka ny toerana tamin'ny vanim-potoana mangasika ny mpitondra fivavahana. Nametraka fatana metaly teo amin'io toeran'io izy ireo. Nitatra niakatra ny setroka. Tsy maintsy novakiko ny rindrin'ny tempoly. Mba hitondra ny tsimony any ivelany. Zava-miafina ny lalan'ny Tompo. Ny olombelona dia kilalao malemy eo amin'ny pelatanan'ireo Andriamanitra. Nahoana aho ny mananika rindrina? Raha sy naniry hazo teto Andriamanitra dia ho mora kokoa ny mandehandeha. Hiezaka hanatona akaiky kokoa aho. Mirodana daholo ny eto, miozongozona ny biriky. Te ampiseho amin'ny olona ny tena lasa anefa Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy manao akobatika mampididoza aho. Andeha ho jerentsika akaiky ny asan'ny mpanota. Tena lavaka masiravina. Betsaka ny biriky nopotehina tamin'ny rindrina. Hametraka atsimony eto. Mazava ho azy fa sinomany ny mpanao maritrano lavaka masiravina io. Sy maintsy nasiana totohondry le lavaka taorian'ny fiovan'ny toetrandro. Sy te hilaza ny mpahay tantara fa nafana ny andro teto nandritra ny taona. Mila miverina sara ho. Tompo, nahoana ianao no naniry an'io rimeny io? Rehefa naorina io fiangonana io, dia sy nisy ririnina na asika tany Rosia. Nitranga nefa ny loza vokatry ny toetrandro. Sy maintsy nametraka fatana izahay. Ary vakio ny rindrina mba hanesorana ny setroka. Ny tantara, ny siansa ary ny fivavahana dia manafina ny zava-misy amin'ny fiovan'ny toetrandro tato ho ato. Manana porofo mivaingana nefa izahay.